Tsara ny ideran'i Jehovah sy ankalaza ny anaranao ry avy indrindra ary anambara ny famindramponao noho ny maraina sy ny fahamarinanao noho ny alina. Salamo 2:10, 1:2. Tonga tetỳ ambony tany Jesosy Kristy miaina tetỳ nandritra ny 370 taona sy tapany. Inona ny antony? Voalohany indrindra dia hamonjy antsika. Zay ny antony fahatongavan'i Kristy, hamonjy. Mpamonjy niteraka ho anareo an-tanànan'i Davida hoy any amin'ny bokin'ny mpaminany any. Hamonjy antsika. Ary ny faharoa koa dia izao, ny hanome antsika fianarana, ohatra ho an'ny fiainantsika. Ny tena fivavahana kristianina marina dia midika ho fiarahana miasa amin'Andriamanitra isan'andro. Zay ny tena fivavahana kristianina marina. Miara-miasa amin'Andriamanitra isan'andro ary mandray ny toetran'i Kristy isan'andro. Miasa ho an'i Kristy tsy hoe tsy indraindray fotsiny na amin'izay mampety antsika fa tena isan'andro. Ka ny fanaovana tsirambina, ny fanehoana ny fahamarinana iainana eo amin'ny fiainantsika dia fandavana ny finoana sy ny herin'Andriamanitra. Matanjaka be izany hafatra izany. Rehefa manao tsirambina maneho ny fahamarinana isika dia mandà mihitsy ny finoana an'Andriamanitra. Ny finoana manko dia fanehoana ny fahamarinana. Zay ny finoana an'Andriamanitra. Ary mitady antsika Andriamanitra mba hanehony izany toetrany marina sy mahitsy izany. Toetrany mpamindra fo ary toetran'Andriamanitra mpamonjy. Io toetran'Andriamanitra io toetran'i Kristy io dia tamin'ny alalan'ny fahamatorana no nanomezana azy, ka tsy misy endrika kely akory ny hoe avotsotro ny mission koa Jesosy. Tsy ho tanterako izy ity, tsy ho vitako izy ity, fa tena matotra mihitsy Kristy raha nandray ny andraikitra rehetra mba hamonjena antsika. Nidina avy any an-danitra izy dia feno fahamatorana sy feno hery miatrika hatramin'ny farany miasa fanavotana ninon'inona zavatra hitranga. Manoloana ny fiainan'i Kristy izay feno fisasarana sy fanompoana dia move isika izay mitonona hoe kristianina dia hisalasala koa ka tsy hitondra izay rehetra nentin'i Jesosy Kristy. Move isika hisalasala ka tsy hanaraka azy amin'ny lalana rehetra izay soritany mba handehanantsika. Nanetry tena tany amin'ny lalana rehetra Kristy ary tonga hatrany amin'ny toerana farany ambany indrindra, farany maharikoriko sy mahamenatra indrindra mba hanondrotana antsika ho amin'ny toerana sahaza antsika. Tonga mahantra izy mba hanafaka antsika ary handrotsaka amintsika ny fitahiany mananamby eo am-piandrasana ny fihaonana mivantana amin'ny rehefa eny amin'ny lanitra. Nanome hery antsika izy mba hahatonga antsika afaka hiaritra ny zavatra rehetra eo am-piandrasana ny fiverenana ka hihaona amintsika mivantana. Nalaina baraka izy, nendrikendrena izy, nororana Jesosy Kristy, nokapohina Jesosy Kristy ary nefara tamin'ny fahafatesany izany toe-javatra izany. Ny fiainan'i Kristy dia boky ndesina ho antsika tsiraray avy, fianarana ho antsika. Misy ataon'ny tanora izay manao hoe namela fianarana ho antsika Jesosy dia ny fitiavana tsy mba manavakavaka, fitiavana dia miteny izy miantso manao hoe mifankatiava. Fianarana tokoa no nomeny Jesosy ho antsika ary namana malala. Ary tsy tokony ataontsika atsirambina na zavatra efa mahazatra miverimberina fotsiny izany. Fanorantena nataon'i Kristy izany. Alaivo sary an-tsaina, mikipy kely ianao mikipy dia alaivo sary an-tsaina avy reno io tantaram-pijaliana sy tantaram-pamonjena izay nieretan'i Kristy mba ho antsika rehetrarehetra. Ohatra ho antsika ny fiainan'i Kristy. Tonga malahelo izy, tonga mahandra izy, ny fampijaliana izay niatra taminy nahazo antsika fihavanana, isika kosa nanao azo nokapohana sy nasian'Andriamanitra. Inona no tokony ataontsika androany? Misaotra an'i Jesosy, mankasitraka sy midera azy ary izao mianatra ny fiainan'i Kristy, miaina ny fiainan'i Kristy mba ho tena fivavahana marina no arahako sy arahanao. Hivavaka isika. Misaotra Jesosy eo fa maty hamonjy anay ianao. Misaotra Jesosy eo
fa nanome fianarana ao anaynao. Ataovy maka tahaka ny toetranao zay mba ho fantatry ny olona rehetra fa mpanara-dianao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.